avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum, Marisa Caraza, Jumina, Mina Meterna. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mikasa hiala amin'ny fitantanana seranam-piaramanidina roa lehibe eto Madagasikara alohan'ny farany taona 2022 groupe ADP na ny aéroport de Paris teo aloha izay varotra ny anjarany amin'ny Meridiam marany vaovao ofisialy. Efa voasambotra ireo miaramila miisa 9 sivily andray tsy kombakomba tamin'ilay fanafiana amin'ny Tapiadina teny Ambodiady. Efa niatra ny sazy ara-miaramila ary ho avy ihany koa ny sazy araka ny lalàna ho ny ministry ny folo alin-da. Mivoatra ny tsindra mahazo ireo mpiasa eo amin'ny mpanatanterahana ny asany manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia aka isan'ny betsaka ny voany favoazana ara-tsaina ankehitriny. Nobataina ary navoaka nandian-jatovo maromaro tany ivelan'ny faritra misy ny sekoly-jery. Etsy amin'ny 720 hektara ny filohan'ny fikambanana silamo eto Madagasikara Absouari Saïd Arsène. Ity farany izay voalaza ho tsy manana taratasy ara-dalàna amin'ny mahafiloha azy. Anovelany hiala ao anatin'ny fikambanan'ny firenena mpanondrana petrôla na OPEP izay tarihany Riyad sy ny OPEP Plus. Izay ahitana ny Rosia ihany koa manomboka ny voalohany volana meo avy izao i Émirats Arabes Unis, firenena mpamokatra petrôla fa 4 maneran-tany. Ny antsipriandreo. Akafaliana trano tomboka lasy tongovavy no itsy indray ny tokantranao amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay fitaterana hanabakabaka avy hatrany no hanomboantsika ny fiarahana mikasa hiala amin'ny fitantanana seranam-piaramanidina roa lehibe eto Madagasikara alohan'ny farany taona 2022 groupe ADP na ny aéroport de Paris teo aloha ivarotra ny anjarany amin'ny Meridiam izay mpiara-mitantana amin'izy ireo raha ny vaovao ofisialy raha manaiky ny Meridiam ho lasa mpampiasa vola tokana manomboka eo arak'izay tojonindrina tahiry no mitaritra ny antsipriana. Raha ny vaovao navoaka ny Africa Intelligence androany mikasa ny varotra ny anjarany ao amin'ny Ravinala Airport ny ADP na ny aéroport de Paris teo aloha ivarotra ary andrasana ny fanapahan-kevitra ofisialy ny Meridiam izay mpiara-mitantana sy mpiara-miombonantoka aminy hatramin'izay ny tantanana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ivato sy ny any Nosbe. Raha tsy misy ny fiovana ho vita mialohan'ny farany ity taona 2024 ity ny fifampivarotana raha ny voalaza ny oloha ranom-baovao io hatrany. Mariana fa ny Meridiam no manana ny anjara betsaka 520 isan-jato ao amin'ny Ravinala Airport raha toka ny vondrona ADP ny 530 isan-jato. Ao arin'ny fifampivarotana io ny Meridiam ihany araka izany no mpampiasa vola ao amin'ny Ravinala Airport raha tsy isy fanapahana hafa ho raisin'ny fanjakana na isy mpiara-miombonantoka hafa hiditra handray ny toeran'ny ADP. Raha ny fanazavan'ny mpamakafaka raha toekarena ny fahavitsiny ny sidina sy ireo kompania mpiara-miasa izay tokony ampidibola betsaka no isan'ny mahatonga ny fatiantoka ka miteraka olana maro samihafa toy io mitranga eny amin'ny Ravinala Airport io. Tsy ampy zany le touriste le olona tonga de mazava ho azy kely zany ny aba raisiny redevance raisiny zareo le olana iny le politika ny fanjakana mihitsy le politika blocage ataony zareo mihitsy iny no olana hoe itsika ine zany ohatra miankindoha amin'ny zareo amin'ny stratégie atsika hoe fifandraisana amin'ny zao tontolo zao amin'ny resaka compagnie aérienne zany de za miteny hoe
mila diniana kaiky le politika mihitsy tsika zany amin'ny politika aérienne-tsika mihitsy tsy miady le problème tsika koa ty fitiavatsika commission ty ny olona ho avy ara-iasa amitsika négociation ny mpitondra maly tsy haiko androany aloha fa maly aloha sur androany tsy fantatro aloha fa mbola ataotsika hoe 10 volana izy zany eo na 9 bolana en tout cas ny zavatra hitako aloha mbola tsisy compagnie hafa tonga eto zay daholo zany ny zava-misy be de be ny compagnie mandondomba ravarana hoe ara-iasa Madagasikara avy any Asie aka fa bloqué tsika ka le izy zay fomba fiasa zany ny tena olana ankoatra izay tsy araka ny noheverina ny tombom-barotra azon'ny ADP noho ny pakady ara-toekarena nentiny Madagasikara isan'ny anton'izao fialana izao vitsy ny sidina sy ny mpandeha eto Madagasikara ary miankina amin'ny firoborobon'ny siatry ny fizahantany eo ny fahavitsin'ny sidina fa niantona antonany maro ihany koa nandritra ny fitondrana teo aloha ny fanitsiana tokony natao tamin'ny redevance ka nanamafy ny faty antoka tamin'ity fitondran'ny fanavozana ity vao nisy ny fanitsiana io fa tara izany ka tsy ampy anonerana ny faty ny ADP nandritra ny taona maro izay raha ny fanazavan'ny mpamakafakatrany mikasa ny ala ny ADP satria tsy araky ny noeritreretin'ireo mpitantana ao aminy ny tombony azo de ny olana faharoa raha hitatsika zao anatin'io zavatra io amaranty ny contrôle ny aéroport ny sécurité aéroportuaire zany fa tsara fatatsika ane amaranty ane équivalent Wagner tamin'ny fotoanandro ne izy moa zao efa lasa Africacor izy zao équivalent ny Africacor ane amaranty fa ny frantsay fa rehefa ny frantsay de mety fa rehefa ny russe de tsy mety na hoe rehefa amin'ny américaine satria haitsika koa fa ny équivalent zay amin'ny américaine koa efa mandondomba ravarana mankaty amitsika zay le niraisina tany Dubai sady daholo ane le olanatsika zany le économie zany tsy eritreretitsika fa varinitsika amina lalao zay tsomby atsika pataloha malalaka be ho atsika ny géopolitique internationale ka tokony hitandrina ihany tsika amin'io lalao io zay ny ako mifanindry andalana amin'izao fialan'ny ADP izao ny fanambaran'ny teo anivon'ny Ravinal Airport ny ampitombo ny fampiasam-bola hatramin'ny taona 2024 ny ADP zay orinasa frantsay fa nomariny ity gazety sy tranokala ity ihany koa fa miasaritra ny fifandraisan'ny fanjakana malagasy amin'ireo orinasa frantsay raha tsy aka afa-tsy ny haifazy izay niala teto amintsika ihany koa ny taona 2024 noho ny tsy fifanarahana teo amin'ireo tonta efa voasambotra ireo miaramila miisa enina sivily andray tsy kombakomba tamin'ilay fanafihana ny tapiadiana teny ambodiady nanao asa ivelany hira ka nampanaovina azy ireo miaramila ireo ka efa nampiarina azy ireo ny sazy ara-miaramila ary miandry valan'ny fanadiadiana ny fampiarana ny sazy araka ny lalàna raha ny faneho-kevitra netiny aminisitry ny folo alin-da makasikiny raharaha iny tamin'ity androanty tsara soarvelo sy tompon'andraikitra ary tsy nanome baiko amin'ny fihetsika sy tranga ataon'ireo miaramila ivelany asa ara-dalàna nampiandreketina azy ireo ny fiadidina ny fanavozana ny repoblika sy ny tafika malagasy ho ny ministry ny folo alin-da manoloana ilay raharaha miaramila ny tapiadiny nandroba vola teny ambodiady raha-tsy aivina miaramila miisa enina no voalaza fa nanao fanafiana amin'ny tapiadina teny ambodiady ny 20 aprily lasa teo averina andritra izany ny vola mitentina 7 tapitrisa ariary izay vola ny kasainy irakiraka miasa amina tompampanjara solika iray aterina any amin'ny banky efa voasambotra ny miaramila 5 sy sivily 7 ary mpiambina olona ambony iray efa miatra amin'ireo miaramila ny sazy ara-miaramila ary efa mandeha ihany koa amin'izao fotoana ny fanadadiana ka orin'izay ny fampiarana ny sazy takiny lalàna raha ny fanazavana hatreto aloha mbola eo anivo ny fanadadiana zavatra nataony samyrera dia ohatran'ny olo-pirenena rehetra dia ny miaramila koa dia ao anisan'ny vahoaka izay eo ambanin'ny lalàna ao anatin'izay ihany koa ny miaramila dia misy ny fitsipifezana ka zay mandika lalàna sy miopefy dia misy sazy miatra tandrify amin'izay zavatra nataon'izay ka ireny zavatra natao reny dia asan'izy samyre zavatra neritreretiny sy nataon'izy samyrery dia miandry tsika ny fanadiadiana miandry tsika ny eo anivon'ny fitsarana hoe inona no sazy miatraika amin'ny olona izay manao asa tsy fandriam-pahalia raha tsy aivina efa tratra ny zanjary mariny fiara sy kodiaran-droa
Ary vola amin'ny tentina 5 tapitrisa ariary sy basy niaraka tamin'ny baly nampiasaina tamin'ity fanafiana ny tampiadiana ity. Raha ny fanabarana navoaka ny ministera ny fitsarana efa nitsahatra tsy ho mpiambina manokana amin'ny ministry ny fitsarana intsony io miaramila izay voatonona amin'ny tirara ity io niaraka tamin'ny fahatapera ny asan'ny gouvernemanta teo aloha ary tsy mpiambina manokana azy intsony amin'izao fotoana. Ankilany samy nilaza ny tsy andefitra amin'ny fantokan-dalàna ny seho na ny ministera ny fitsarana na ny tafika malagasy. Misy ny fitsipifehezana tsy maintsy arana eo amin'ny ivon'ny tafika malagasy Camilla Adjaina ohatra ny ministry ny Foloalida. Ankoatra izay, misy amin'izao fotoana ny assise militaire tantiran'ny ministera ny Foloalida hitondrana fanavozana ny Satama miaramila. Fivoaran'ny toetra raha-pirenena sy ny raharaha politika amin'izao fotoana izao mety hitarika krizy lalina ho an'ny firenena raha tsy misy ny fanitsiana aingana ny zava-misy ankehitriny araka ny aya izay napetraka amin'ny firaisamonim-pirenena sy ireo tanora ao anatin'ny génération Z androany. Izy ireo izay mitaky fitondrana mangarahara haradrariny ary ny firosoana ao anatin'ny tena fanavaozana eto amin'ny firenena. Tojondrina Tahiry. Velim-panahina ny firaisamonim-pirenena sy ireo vondrona ary fikambanana tanora maro satria tsapany tsy firoson'ny fanavaozana. Enim-bolana teo aorian'ny rodanan'ny fitondrana rajoelona ary nandrombahan'ny mpitondra fanavaozana ny fahefana. Tsy hita soratra mihitsy ilay fanavaozana ny fomba fiasa sy ny rafitra fitantanan-draharaha afa-tsy any amin'ny kabary tsara lahatra zara raha misy tanteraka hoy ny fanazavana nentin'izy ireo. Tsy mazava ny lalak'izoran'ilay teteza mita ho an'ny fanavaozana fa tsapatsapa miainga amin'ny fanapahan-kevitra tsy misy teny irana ary tsy mangarahara no manjaka hoy ny fanambarana iombonana. Mampanana ny zava-misy, fanomezana vahana ny olona sy ny rafitra efa tsy nahitambokany ary nampitsoka ny firenena ao anaty fahantrana lalina. Gaboraraka amin'ny fananam-bahoaka amin'ny iraka misy fandaniana miopapana. Tsy fangaraharana amin'ny fitantanana manome vahana ny kolikoly isan'ambaratongany tsy hitondrana valiny. Ny tena loza dia ny fiamoran'ny fahalalahana maneho hevitra sy manao fihetsiketsehana ary ny fiverenan'ny faneriterenana ny faneho-kevitra sy ny raha-matahora ary koa ny fisamborana tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna ireo tsy mitovy hevitra na manakihana ho hiatrany ny fanazavana ary ny fiverenan'ny fiheverana ny mpitondra ho mesi izay manosika any amin'ny fitondrana tsy refesy mandidy. Mbola nanamafy ny fanavoazana ny lalàna sy ny rafitra mifandray amin'ny fifidianana toy ny HCC, ny CENI izy ireo. Ny fametrahana rafitra mangarahara sy fanaraha-maso ny volam-bahoaka, ny fampitsarana ny famoretana sy ny fisamborana tsy ara-drariny, ny fandraisana anjara bebe kokoa ho an'ny tanora fa rafa-kely ny 300 isan-jato, ny fanatanterahana haingana ny fikaonan-doha pré-concertation hamaritana ny lalana mazava, ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana sy fanomezana fahefana bebe kokoa ny eny fotony. Fomba fijery firaisamonim-pirenena sy ny vondrony tanora ao anatin'ny génération Z izay fa manana ny solomaso hitarafan'ny raharaha-pirenena ihany koa ny mpamakafaka politika. Raha ny fanohikevitra nentina mpamakafaka politika iray fifampiainona sy ny tombontsoa ambonin'ny firenena no tokony hibaiko amin'ny fanapahan-kevitra raisina mandritra ny fikonan-doha-pirenena izay ho tanterahana tsy ho ela eto amin'ny firenena, tsy azo atao maimaika ny fifampidiniana ilaina ny fifandresen-dahatra ao anatin'ny tenerana ametrahana ny fanavaozana takin'ny ny firenena ankehitriny. Aroso amin'ny volana May ho avy izao ny fanatanterana ny fikonan-doha-pirenena. Raha toka tokony atao ny volana Jolay ho avy izao izany raha nambara ny ministra misana ny fanavozana. Afana manafaingana ny fandraisana fanapahan-kevitra mikasika ny fanovana rafitra, ny famolavolana ny lalam-panondrenana, ny fanatotosana ny fifidianana ary indrindra ny firosona amin'ny repoblika fahadimy no antony ny fanazavana, araka ny toromarika nomen'ny filoha ny fanavozana. Io ihany koa ny famalina ny fangatahany tanora makasika ny fitakin'izy ireo. Nitondra ny fanehoan-keviny ny mpamakafaka politika eo anatrehany ity fikonan-doha-pirenena mahaberesaka sy ankina ny fiainam-pirenena ka nilazany fa tsy azo irotorotoana ny fanazavana tia napetraka eto amin'ny firenena. Tombony lehibe izao firosona mialoha amin'ny fikonan-doha-pirenena izao ahafahana miaino, mifampidinika ka ny tombontsoa ambony firenena no iombonana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Dia iroso antsika izao amin'ny fikonan-doha-pirenena izay iroso kokoa makany amin'ilay fandrafetana ny repoblika vaovao ka everiko fa marika tsara ny hoe nafanana ny roso azy mialoha mba ahafahantsika manana fotoana ampy ifampidiniana satria tokony afaka maneho ny heviny daholo ny hery-velona rehetra miainga avy any fotony. Dia mila fotoana ampy tsika natantarana an'izany ary izay no iantsoana ny fahendrena sy ny toe-panahy
mamalagasy atsika amin'ny fifanajana ny fihavanana ary ny fifampianona satria ny hevitry ny maro matagadavitra tsy voatery tsy maintsy ny échantillon hevitra misy mivoy io no lany satria hatramin'ny androany aloha dia mbola manana tahambony ireo tsy miteny na le hoe majorité silencieuse hatramin'izay. Tsy fotoana ny fifampisaram-bazana izao fa mila ny firaisan-kina ny malagasy rehetra hohatra ny fanionkevitra. Tokony fameno ny fakakevitra isan-tsokajy ny efa natao sy ny fitakiana ireo vondrona tanora ny verinanitana an-dalambe izay nanamafy ny fandravana ireo rafitra mijoro eto amin'ny firenena. Tokana ny tanjona miainga avy amin'ny fikonan-doam-pirenena ny fanovana rafitra sy fanavozana petraka eto amin'ny firenena hananganana firenena vanina sy mandroso hiatrany ny fanazavana. Tsy hoe satria misy vondrona tanora manao an'izao izay mampalahelo fa ireo vondrona tanora tena nanana finiavana tsara tamin'ny voalohany anie dia miezaka hatrany mitondra an'ilay fanatsarana satria mahatsapa hoe tsy mora ny manova ary tsy ray andro tsy miaraka amin'ny vava-miteny ihany koa ny fanovana tena izy fa lasa saritsary mpanovana zany fa mila fotoana ary izay mihitsy ilay esprit ny refondation de la république misy zavatra maro averina eritreretana dia misy koa ary ilaina faritana ka izay rehetra izay no ilaina every koa hoe ilana fotoana ny fahatsika mifampidinika mba atonga ny rehetra manana fomba fijery mitovy aka ekeny rehetra izay lamina na fekevitra avy amin'izany fikonan-dosa. Jaivina ny 10 Desambra 2022 no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikonan-doam-pirenena notariny FFKM. Ny rosona taorian'izay ny fakakevitra isaky ny departementany ministera sy ny sokajy tsehatra tsirairay hoentina hodiniana anatin'ny fikonan-doam-pirenena izany handraisana fanapa-kevitra. Raha ny dady voatondro nanamafy ny praiminisitra nandritry ny fanolorana fandarana asa ho fampiarana ny politika akaben'ny fanjakana teny amin'ny antenimera-pirenena fa voatazona ny 4 volana izay fepitona natanterana ny fanavozana eto amin'ny firenena izay ka hiafara amin'ny fividianana filoham-pirenena izany amin'ny taona 2022. Ny ministera misana ny fanavozana no hita matetika mitarika ny fikonan-doam-pirenena raha tokana angingina tsirefiry ny FFKM izay andrasany mpanara-baovao ny andraikitra hosahany ho anatrehany izao raharam-pirenena izao. Avelantsika ny raharam-pirenena sy ny politika akabeny. Tanàna manana ny mahizy azy ny tanàna Antsirabe ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Nandritra ny fandalovany tao vakinankaratra ny sabotsy lasa teo mila fanarenana ny tanàna Antsirabe. Indrindra fa ny lalana ao atapy-tanàna izay tsy andraikitra ny ministera ny asa vavety ka andrasana ny fiarametany komuna sy ny faritra ny fanamboarana sy ny fikojakojana lalana andy any toerana andrindrina Randriamiarysokolo Antsirabe. Nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny fanavaozana teto amin'ny renivohitry ny fatra vakinankaratra tamin'ny lanonana fankalazana ny fahazatoana ny vola malagasy sy ny fitokanana ny maso vavao faraka amin'ny folo banky foibe Madagasikara teto Antsirabe dia namaly ny kabary ny ben'ny tanàna ny filohan'ny fanavaozana makasika ny olana eo amin'ireo karaha-mampiasa eo anivon'ny komuna Ambonivohitra Antsirabe izay 13 volana mbola tsy voaloha ary tazana ny lanja sora-baventy miloko mena ireo mpiasan'ny komuna ireo nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny fanavaozana taty an-toerana. Saro-piaro amin'ny tanàna Antsirabe izahay ny filohan'ny fanavaozana ary makahery ny ezaka efa nataon'ny ben'ny tanàna ary eo amin'ny lafiny makasika ny karaman'ireo mpiasa indray dia mila fifampiresahana amin'ireo solon-tena-mpanjakana ary fampidinihana. Anisan'ny vesatra ho amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ety fotony ampetsahan'ireo mpiasa miasa eo anivon'ny komuna na ny faritra ary tsy ny eto Antsirabe ihany no manana olana eo anivon'ny komuna tahaka izao fa saika manerana ireo renivohim-paritany rehetra. Olana amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny faritra sy ny komuna dia ny amaron'ny mpiasa io zany tsy eto aminareo ihany izy io fa be da be satria le fitantanana tsy fantatro hoe ahoana fa isaky ny miova ny ben'ny tanàna na miova ny lehibe ny faritra mieo tsy mihetsika mpiasa miampy foana. Zany zavatra zany anisany vesatra ho an'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay eritreretina fa tokony hanambola indrindraindrindra mety aminareo eto faritra vakinankaratra eto satria faritra manana ny mahizy azy dia faritra ny vakinankaratra tia tsy mandehandeha ho azy izao safidiny Andriamatoa gouvernoura nanao an'izao banky foibe eto Antsirabe eto zao na dia ataontsika hoe fa 1 izy tsy sanatria ampianatra ny fitantanana fa nareo no mijery azy ao ajereo ny vahoakantsika raha ohatra ka mananolana nareo amin'ny karaman'le mpiasa nohony izay amaro ny mpiasa zay dia manatona ny solon-tena-mpanjakana ina ny azo ifampiresana fa tsy eto aminareo rery io marobe ny komuna
zay manana olo ohatran'io indrindra ny commune amin'ireny vohiparitany. raha no mahakasika ny fanamboarana lalam-pirenena fahafito izay mampifandraina Antsirabe sy Antananarivo renivohitra dia efa misy ny travaux d'urgence izay efa natao ary mitoy ny asa fanamboarana ho hiatrany ny filohan'ny fanavaozana saingy ireo lalana eto tampon-tanàna Antsirabe dia tsy anjara asan'ny ministeran'ny asa vaventy ny manamboatra azy ireny fa anjaran'ny commune sy ny faritra no tokony miara-misalahy amin'ny fanamboarana azy. Efa manomboka mipetrapetraka daholo angamba zao ny entreprise izay miandraikitra ny RN7 iny travaux d'urgence niraisina eo travaux d'urgence mihitsy manko izy io fa misy lalana koa tsy natao amin'ny ministèren'ny travaux publics fa ho anareo etin'ny commune sy ny faritra mba mijery azy tanàna ny Antsirabe izay manana ny maizy azy zay dia mba jerentsika satria mampalahelo le lavadavaka amin'iny lalana iny le mitsofoka avy eo galanà makaty amin'ny faritra makany amin'ny total makany amin'ny hôtel diamant dia makaty io mba jerentsika io raha ohatra ka sahirana anareo dia manatona anay fa endriky ny Madagasikara ny endriky ny tanàna toy itony tanàna ny Antsirabe itony tsy Tananarivo ihany fa tanàna ny Antsirabe ity satria be da be ny olona mpitsangatsangana tia Antsirabe. Mazava araka izany ny afatra amin'ny filohan'ny fanavaozana fa anisan'ireo tanàna manana maizy azy ity tanàna Antsirabe ity ary anisan'ireo tanàn-dehibe fahatelo eto Madagasikara somary mpizahatany mitsidika. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny rafitra rahaka na ny rafitra nasionaly fifanakalozana angin-drakitra izay natao ampifandray ireo sampan-draharaha-panjakana sy anamora ny fifanakalozana vaovao sy ny angon-drakitra eo amin'izy ireo. Isan'ny tanjona goavana ao anatin'izay ny anamora sy anafaingana ny tolotra omen'ny fanjakana ny olo-pirenena indrindra amin'izay raharaha-panjakan'izay. Daniela Minoarsosa Mirana Hermanjaka no mitatitra ny Hatramin'izay tsy maintsy milahatra, miandry ary mivezivezy amin'ny sampan-draharaha maro samihafa ny ankamaroan'ny olo-pirenena amin'ny fikarakarana raharaha-panjakana. Isan'izany ohatra ny fakana antota taratasy toy ny kopia na ireo tolotra aingana. Tranga izay mifamadika amin'ny tokony ho izy hoy ny ministra ny fampiroboroboana ny Aitao Arakazamirindra ny paostra sy ny fifandraisan-davitra. Tsy tokony hamen'ny lesoka amin'ny asa-panjakana ny olo-pirenena fa ny fanjakana no tokony hameny sy anamora ny filan'ny olo-pirenena. Antony rosotsika amin'ny interopérabilité na ny rafitra nasionaly fifanakalozana angon-drakitra rahaka izay mampifandray ministera sy sampan-draharaha maro ahafahana manamora sy manafaingana ny tolotra omen'ny fanjakana ny olo-pirenena. Mety ho afaka atao en ligne zany araka izany indrindra amin'izay raharaha-panjakana izay. Ity fanamboarana izay ataontsika ity tsy fitaovana fanapina sy plateforme hafa indray fotsiny fa fanapahan-kevitra. Fanapahan-kevitra izay ampitsaratra ny fomba fiasan'ny tsaratsaraka. Fanapahan-kevitra izay anangana fanjakana miasa miaraka sy mifandray. Satria rehefa mifamizara ny angon-drakitra eo amin'ny samy fanjakana ka tsy manana akse amin'ny vahoaka malagasy dia izy no mijara, izy no mizaka ny vokany sy ny sakany. Hitaraiky eo ilay firenena. Irintsika ohatra rehefa ao anatin'ny fanjakana ny angon-drakitra iray dia tsy tokony mangatana amin'ny pirenena intsony izany ary tokony fampisalana izay azo zaraina sy ampiasaina anafainganana ny asa. Tsy resaka teknika ihany fa safidy politika satria haintsika tsara fa rehefa miadana amin'ny raharaha-panjakana dia ny vahoaka madinika amin'ny tena mijaly ary tsy afaka mandroso ny firenena raha tsy tsaratsaraka ny fomba fiasan'ny fanjakana. Mifanindran-dalana amin'izany lara-pahamiana ny fiarovana ireo angon-drakitra ka tafiditra ao anatin'izany ny fananganana datation internationale miaraka amin'ny redondance izay tokony hiaraka aminy ny fanamafisana ny cybersécurité ary ireo rafitra fiarovana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Ny famoronana orinasa no isan'ny voalohany ny andraiketana anatin'izao interopérabilité izao manaraka azy ny EDBM, ny CNAPS, ny DGI, ny INSTAT ary ny ministeran'ny fitsarana. Ankoatr'izay ho afaka ampifandraisana amin'ny rafitra ihany koa atsoatsy ny enrôlement biométrika sy ny maro hafa. Hitarina amin'ny sihatra maro samihafa isan'izany ohatra ny sihatry ny fahasalamana, ny fanabeazana sy ny maro samihafa amin'ny taona ho avy ity interopérabilité ity raha ny fanazavana trany.
izay ny vokatsy hoentiny fivoarany teknôlôjia amin'ny raharaham-panjakana ny asa-panjakana amin'ny ankabeny fa lafiny ratsy ho an'ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao mivoatra ny tsindry mahazo ireo mpiasa eo am-panatanterahana ny asany manoloana izay firoborobo ny teknôlôjia izay rahatrangana fahavoazana ara-batana teo aloha ny fahazoana ara-tsaina fahavoazana ara-tsaina vokatry ny fihazakazaka ny digitalisation indray no mihamazovana na ny eto Madagasikara zany na ny eo amin'ny sihatra iraisam-pirenena ihany koa ao anatin'izay tontolo ny asa izay honina saina. Any amin'ny fahavoazana ara-tsaina adi-tsaina indray tato ato no mahazo ny ankamaroan'ny mpiasa na eto Madagasikara na eo amin'ny sihatra iraisam-pirenena vokatry ny firoborobo ny teknôlôjia. Ny asa amin'izao vanim-potoana izao izay mirona mankany amin'ny digitalisation sy ny fampiasana ny intelligence artificielle. Nivoatra ny asa sy ny fanatanterahana izany fa ny fomba fanao sy ny didy amandalana no raisin'ny mpampiasa sy ny fanjakana tsy mbola niova sy tsy mifanaraka amin'io izay tsy eto amintsika ihany fa maneran-tany. Vokany mahery ny 4.9 hetsy isan-taona ny mpiasa mamony ainy noho ny rarin-tsaina sy ny asa be loatra ireo endrika herisetra na ara-batana na ara-tsaina sy ireo fandrahorana samihafa mivantana sy ankolaka raha nitatitry ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail izay nampianatra amin'ny 2.3 ny PIB maneran-tany. Miezaka zany amin'izao manentana mahakasika ny hoe isian'ny filaminana ara-tsaina eny amin'ny toeram-piasana mba isian'ny fampandrosoana maharitra dia ao anatin'izay miezaka amin'ny ministère zany mametraka ny politique misy ny politique nationale programme politique nationale matière de SST zany efa eo mpanaovana ny adoption zany isika izao eo bobona ny dinika ara-tsosialy satria rehefa tsy afaka hiteny ny manjoazy ny mpiasa amin'ny resaka hoe rarin-tsaina izay iaina no manoloana ny fia misy eny anivon'ny toeram-piasana dia tsy afaka exposé an'izay amin'ny mpampiasa dia eo ny fisian'ny fikorotana ara-tsosialy izay anefa dia miteraka tsy fampandrosoana misy fiantraikany be lehibe amin'ny productivité zany na ho an'ny entreprise na ho an'ny firenena. Ilaina ny fiara-mientany rehetra isoroana ity fahavoazana ara-tsaina mety mahazo ny mpiasa eo am-panatanterahana ny asany ity. Androany ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny sorodoza sy ny tandrim-pahasalamana eo amin'ny sehatry ny asa ary isany nanamarika izany i Madagasikara. Fotoana izay natrehin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny asa fampanana asa ary ny lalàna sosialy ny mpiara-mombolantoka izay nitariny solotena maritry ny OIT ho an'ny Madagasikara Comores, Seychelles ary Maurice ny teo anivon'ny syndicat mpiaro ny zon'ny mpiasa ary ireo fondry ny mpampiasa. Ny votra nandritra ny fotoana fa mivoatra ny sehatry ny asa eto Madagasikara ka tokony ampifanarahana amin'izay ireo didy amandalana samihafa isoroana ny vona mety azon'ny mpiasa eo am-panatanterahana ny asany. Trangam-piarahamonina indray no entina aminao ao anatin'ity zanam-pandaharana hita sy rehity. Hiakatra fampanoavana raha mpitso ilay olona voaroroy ho niteraka ilay lozam-pifamoivozana ka nafaty raim-pianakaviany iray teny Andranomena ny aliny sabotsy 5 aprily lasa teo. Araka ny vaovao avy amin'ny fianakaviany maty mifanojo amin'ny fotoam-pandevenana zany hoy izy ireo ka tsy afaky ny anatrika ny raharaham-pitsarana ireto farany. Antony angatan'izy ireo ny hanemorana ny raharaham-pitsarana sy ny fanasaziana araka ny lalàna izay navandoza tao anatin'ity tranga teny Andranomena ity. Daniela Minotso. Ny aliny sabotsy 5 aprily lasa teo, raim-pianakaviana iray antsoina hoe Rabarson Andriatahina Malalasono namony ainy rehefa niarana nenina teny anivon'ny hopitaly no ilay lozam-pifamoivozana ny tranga teny Andranomena. Nanaja ny lalana tokony nandehanana araka ny lalàna mifehy ny fifamoivozana ity raim-pianakaviana ity raha ny hita tamin'ny horonan-tsary ny caméra de surveillance hoy ireo fianakaviany saingy nofoan'ny fiara 4x4 rahaterakanina izay nisongona sprinter iny. Ny mampalahelo ao anatin'izao raharaha izao tsy tonga na ny karakara tsy naneho fiononana tsy nandraina indraiky ny ilay navandoza ho ny fianakaviany maty. Ity farany izay notazonana tao andromaso eny anivon'ny polisy-pirenena amin'izao fotoana. Izay teo amin'ny tamby fito teo nisy ny antso sady efa nivoaka tamin'ny tambazotra serasera zany le izy hoe misy accident ohatr'izao nidentifiana dia tena fantako mihitsy hoe le vadiko le izy.
dia nandeha tany zay hoe any amin'ny manara-penitra le izy a olona tsara sitrapo no nitondra anazy tany dia nidiovidioviny ery zareo teo izy a dia to tena alefa ambulance zay ny évacuena tatia amin'ny HGRA dia rehefa tonga tao amin'ny HGRA tany amin'ny manara-penitra zany a tsisy na hoe fialatsiny nataon'le olona nandona na inona nefa mivadiko tena naratra be za koa moa zany mbola solo choc dia hoe hoentina ry izy dia to tena naraka anazy fotsiny dia avy aveo tonga tao amin'ny HGRA zay a dia natao soin zay nahazo natao teo izy dia tamin'ny telo tamin'ny telo sasany tonga ambany dia maty izy dia ilay fianakaviana mbola tsy niresaka aminay a tsy nanao ninina tsy mba nafampiononana na ninina tsisy nataon'ireo fianakavian'ireo zany hatramin'izao. Raha ny vaovao hatrany tapitra ny fotoana tokony hanovana andromaso ilay tompony antoka tamin'izy raharaha izao ka rahampitso no nilazana ny fianakaviana fa hiakatra ny raharaha ny nivo ny fampanoavana. Rahampitsany koa ny fotoana voafaritra anovana ny fandevenana ka antony angatan'ireo fianakaviana ny hanemorana ny raharaham-pitsarana. Ireto farany izay efa niezaka nanao ny dingana fangatana fanemorana ny raharahara ny fanazavana. Mangataka tompoko miangavy atanandroa amin'ny fitondrana sisy indrindra fa ireo olona izay mba nanatry maso nahita ny zavatra io mba hanome information ao anatin'ny tambazotra rehetrarehetra mba hitana marina mba tsy ho latsaka tsy amin'ny rariny raha ny hain'ny vadiko satria olona mamely mady aman-janaka izy andrenkinana zanany mafady aman-janany nefa ny no tsy etraperaka ny hafa tsy andremany hafa dia maty izy dia tena mafy tompoko raha hoe zavatra ohatra izany ka sanatria ny vava lahady ny lelaka ho vita mora fa tena marary amin'ny tompoko fa raha ohatra ny hoe mba ekeny zareo ilay amin'ny lakamisy dia amin'ny lakamisy no miakatra parke zay fa tsy maintsy miatrika amin'ny fandevenana aloha izay tompoko satria tena marary loatra aminay raha hoe efa fotoana fohy kely nanomboka sabotsy izy maty a maly arivo izy vao tonga raha pitso izy dia andevina dia nefa fotoana fohy kely mba hanananay anazy dia raha hoe hivezivezenay sy karakaranay taratasy mba marary any tompoko. Namelaka mboty telo mianaday izay mbola samy mpianatra avokoa ity raim-pianakaviana izay namony ainy ity. Antony anaovandreo fianakaviana antsoavo amin'ireo tompony andraikitra hijery akaiky sy tsara radrary ny araka ny famarinana ny raharaha tsy ho very foana ny rahalatsaka tsy ho matimaty foana ihany koa ny fianakavian'izy ireo raha ny fitarainana hatrany. Dia izay ihany koa no entintsika misendredvety ao anaty doka fohy mbola hoentiny eo rehefa avy eo ny saran'ny fangatahana lalana amin'ny fampiasana drone izay mandeha antampitrisa maro amin'izao fotoana izao raha ny fanohikevitra ny entiny tale jeneraly ny ACM tamin'ity androany ity eo ihany koa ny fifanolanana eo amin'ireo mpitantana ny fikambanany silamo malagasy nisy ny tranga teny amin'ny 7 hektara androany ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny antsipirian'izay aza misaraka amin'ny ary. Foire Pro-Hygiène et Cosmétique du 30 avril, 1er et 2 mai au Stade Barré à Mamassen. Vente expo des produits d'hygiène, de propreté cosmétique, nettoyage et du bien-être avec plus de 100 marques. Profitez des diverses promotions jusqu'à 50% et tentez de gagner le gros lot. Voyage tout compris pour 2 personnes à Manambat et d'autres lots. Entrée gratuite. Sponsor, VAO, Spécial, Impec. Partenaire, Nickel, Extra Propre. Infoline 03707 447 01. Partenaire média, Cool TV, Cool FM. Face à la crise mondiale de l'énergie, choisissez le kit anti-délestage ou l'autonomie totale. Grâce à des panneaux solaires haute performance, bénéficiez d'une production optimale. Avec ZK-Digimax, découvrez une technologie nouvelle génération, modulaire, simple et surtout sans câblage encombrant. Une énergie fiable et entièrement contrôlée. De 5 à 125 kVA, en monophasé ou triphasé, pour tous. ZK-Digimax, distribué exclusivement par TED. Une multitude de solutions. L'une d'entre elles est faite pour vous. Jumina,
hitanao mpivarotra rehetrarehetra meilleure qualité mitondra vitamine C ny goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfait orange fraise et coco sy parfait maro isan-karazany avy agny erope amle tegna tope mina mety amina salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus e zahay a dia mamokatra kodoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin ho ana-canapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy revo izay tiany aize ataotsika bobaka ho alay mega vava au be yellow 2500 misy data 2,4 giga isurfena milaminy 1,2 giga manakerin'ny tontolo andro ary 1,2 giga ampiasaina manomboka amin'ny 10 real hatramin'ny 9 ora maraina ny vidiny 2500 ariary montsy dia kife ho angana ny yellow 2500 tsindriony dièse 322 étoile 69 dièse na midi ram super app yes et moi yes. anoizatsika ny tapany hafaroa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity hatramin'ny eninalina sy 10 mety sy ray tapitrisa ariary ny sarany fangatahana lalana amin'ny fampiasana drone ho ny teo anivony ACM androany na ho an'ireo olon-tsotra mampiasa ny drone ho an'ny fialamboly na ho an'ireo orinasa nasehatra mampiasa zany ho an'ny fidiram-bola amin'ny hetsika samihafa na amin'ny fanaovana horonan-tsary dia tsy maintsy maka izay alalana any amin'ny ACM zay avokoa manomboka izao andao rahantsika ny fanampanazavana 1,560,000 ariary amin'izao zany toute taxe comprise ny atao hoe sarany amin'ny fangatahana autorisation amin'ny fampiasana drone izahay eto anivon'ny ACM dia matsapa fa lafolafo ihany io sarany io izy io kosa nefa dia efa hatramin'ny taona 2014 no arrêté interministériel no nanapaka an'izy io fa tsy ny ACM nanantena koa zay tonga tamin'ny farany taona 2020 na izany naty zany efa misy ny volavolan-dalàna efa mandeha ny amin'ny antanatohatra rehetra any makasika ny fampidinana an'izy io ary hatreto dia angatahako ianareo mba hitodika ihany koa any amin'ny mpanao lalàna izay miandrasana moa zany ny fankatoavan'izy ireo fa ny sitraponay dia atao mora dia mora ny sarany dia afaka misehatra sika rehetra fa tokony ihany ny fepetra dia hoe mila manaraka fitsipika no bataina ary navoaka nandian-jatovo maromaro tany ivelan'ny faritry ny sekoly jery etsy amin'ny 17 hektara filohan'ny fikambanana silamo eto Madagasikara sady mpitantana ny sekoly Absoari Saïd Arsène tsy fananany ity filohany FSM ity taratasy sy ara-dalàna mahafiloha azy no anton'izay raha ny fanazavana mbola ny tena no filoha-mpitantana ny FSM matreto araka ny filakevim-panjakana ny taona 2024 ho ny tena ny manoloan'izay ndao rahantsika ny Antsipriana anisy hoana savorovory teny amin'ny faritry ny sekoly jery etsy 67 hektara androany no bataina ary navoaka andian-jatovo maromaro tany ivelany faritry ny sekoly ny filohan'ny fikambanana silamo eto Madagasikara sandy mpitatana ny sekoly Absoari Saïd Arsène noho ny tsy fanany n'ity filoha ity taratasy ara-dalàna amin'ny mahafiloha azy raha ny fanazavana
misy fiatraikany lehibe eo amin'ny fianarany mpianatra sy ny mpampianatra izay tokony nandray ny karamany androany ny zava-misy hoy ny nambarany ity filohany FSM izay nosamborina ity. Mbola ny tena no filoha mitantana ny FSM na ny fikambanany mpino silamo eto Madagasikara araky ny didim-pitsarana navoaka ny filan-kevim-panjakana ny taona 2024 raha ny fanazavana. Ny andiajola no ny tsofoka tao anatin'ny Sainte École anatin'ny zaza mianatra dia nikidnapendreo mihitsy le zaza tsy mahazo mivoaka ao. Ny mampalahelo dia ny mpitandro filaminana dia mijery fotsiny amin'ny zava-misy misy koa osia tsy mitondra taratasy maradalana azy maosy azy dia potipotika ny sekoly ny ankizy mianatra zao namanomboka zao tsy fantatra hoana ny ankizy anatin'ny volana sisa. Misy ny ankizy maka fanadinanao dia hoana ny ankizy ireo androany tokony fandraisakambany mpampianatra dia hoana ny rehetrarehetra zay. Fa ny mampalahelo tsy ino fa le zo fototra ny ankizy mihitsy zany no potena eto amintsika Madagasikara zay no mampalahelo amin'ny mampabe ny tena. Resaka fa ny soratra ny mitoetra za maneky fa ny soratra ampilatana ko manambara fa hoe zany filoha araka ny arrêté ny Conseil d'État zay nivoaka tamin'ny 2024. Fisandohana andraikitra sy fanararotapahefana no antonona ny soranasy tamin'io faritra io ary nanaraka procédure izany raha ny fanazavana avy amin'ireo andian-jatovy ny bata sy namoaka ity filoha ity. Tsy filohany FSM intsony Iabosoary Saïd Arsène saingy nidongy toerany io hatramin'izay rehefa niantehatra tamin'ny fitondrana teo aloha raha ny fanazavana hatrany. Izaho io nandeha procédure nangalana anazy tao. Efa ela izy io nalana tao satria ny antony izy milaza ho présidany FSM Silamo Malagasy fikambanana Silamo Malagasy. Nefa kosa tsy maharadalana maha-présidany Silamo Malagasy anazy, tsy manana récépissé izy, tsy manana taratasy maha-président Silamo Malagasy anazy izy, fa ny zavatra ataony dia didijatona no ampiasaina ato aminay. Tamin'ny fitondrana André Rajoelina izy tamin'ny fitondrana teo taloha. Teo ankaiky le fitondrana izy. Nataony kizé io ao ny kizé ao hitanareo ao le mienta sisa mbola sisa ao ambadika ao ny t-shirt lambahoany nanavana ny kizé io. Manahelo zahay jamana nanavana an'io kizé satria tsy natokana ho kizé io tsy natokana ho mpanao politique no tafiditra amin'io ao. Ny teny anazy zahay monsieur le président satria ny ajainy satria izy ray aman-dreny. Monsieur le président aoka président mba tsy ataonao kizé ty. Zay olo sahy miteny anazy ohatran'izany dia gadrainy angalany polisy. Tsy fanakorontanana no atao fa fandaminana raha ny fanazavana trany ary tsy maintsy mitony fianarany mpianatra afaka mampianatra avokoa ireo mpampianatra izay maniry ny hijanona mpianatra hoy izy ireo. Androany tamin'ny valora sy sasany maraina teo ihany dia tonga nametraka fitoriana teny anosy ity filohany FSM ity ka miandry ny fanapahan-kevitra ny fitsarana hoy ny nambarany. Raha ny fanamariana trany efa nisy ny antsoavy nataony mpitantana ny sekoly io mba hijereny ny fitondrana fanavaozana ny zava-misy eny an-toerana manoloana ny voalaza fa fikasana anankirotana ataona andihana tanora tamin'ny volana febroary lasa teo ka izao ny trangy izao indray ny korotana teny an-toerana androany. Samy nanana ny filohany zany ny mikambana teo anivony FSM manany fikambanany Silamo eto Madagasikara nandritra izay taona izay araky ny taona maro izay arak'izay fanadiadiana izay. Fa tsy mitsaha mampitombo ny sampana novozam-pahalalana ny Institut de langue et civilisation et sciences sociales ao amin'ny université ny Mahajanga izay mampiomandreo mpisihatra ihany koa amin'ny fanabeazana izay te ampitombo ny fahalalany amin'ny alalan'ny fampiakarana ny diplôme efa azo mention vaovao science de l'éducation no isokatra amin'io taom-pianarana ho avy io raha ny fanazavana Christian Andriamiery kolo Mahajanga no mitatitra ny Antsipriana zay. Manomana fisokafany mention vaovao mikendry ny ahafahan'ireo misehatra amin'ny fampianarana manatevim-pahalalany amin'ny alalan'ny fahazahoana diplôme ara-panjakana mihabo ny ivotoeram-pampianarana ILCSS na ny Institut de langue et civilisation et sciences sociales ato amin'ny université ny Mahajanga taorian'ireo enina efa mandeha tsara amin'izao fotoana izao dia ny sociologie, philosophie, communication, études françaises, psychologie ary ny anthropologie. Amin'ny taom-pianarana vaovao miditra izay mbola ho avy io dia tsara ho marina fa hosokafana ihany koa ny mention vaovao science de l'éducation izay nantsontsika hoe EGELAS, École supérieure en éducation, leadership et administration scolaire. Izay tiana ho marina fa niezana ampiakarana ny fari-pahalalany ireo
mpampianatra sy ny olona miasa ao amin'ny sehatry ny éducation na any amin'ny zapio na any amin'ny sisco na any amin'ny graine zay efa manana ny niveau licence ka tianoy amin'ny niveau master dia hosokafana eo amin'ny taom-pianarana vaovao eo ary atao regroupement sy système na envoi polycope sy ny correspondance électronique no anaovana azy amin'izay fotoana zay mba ahafahan'le olona sady miasa no manohy ny fianarana ao anatin'izay. Efa ao anatin'ny fanadinana semestriel ireo mpianatra taona voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'izao fotoana izao izay manaraka fandaharam-pampianarana napetraka mba hafeno antsakany sy andavany ireo zotra-pampianarana mandritra ny taona. Amin'izao fotoana izao moa zany araka ny fahafantarantsika anazy dia mandeha ny examen semestriel atao amin'ny établissement institut de lettres civilisation et sciences sociales zay atao anatin'ny université ny Mahajanga. Examen semestriel semestre impair no mandeha ho an'ny niveau licence S1 izy ho an'ny L1, S3 ho an'ny L2 ary S5 ho an'ny L3. Examen mandeha amin'izao zany ho atambatra amin'ny examen semestre pair zay mbola ho avy aoriana kely ao dia note anankiroa ireo no mitambatra rehefa avy eo manome ny résultat ny examen ny première session. Mba tsy ampirorosaina ireo mpianatra izay ho afaka bakatsoatsy sy ny ray aman-dreniny amin'izay mety ho fisafidianana ireo sekoly handratovina ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo. Fifantenana dossier no hidirana ato amin'ny LCSS. Mpianatra mbola manomana baka amin'izao fotoana izao mandray ny baka toute série ny établissement amin'ny alalan'ny sélection du dossier dia anisan'ny pièce maîtresse ilaina amin'izany ny relevé des notes na ny diplôme ny baccalauréat zay ananany. Fa rehefa tapitra ny taom-pianarana matetika eo amin'ny volana décembre eo isan-taona no isokafany zay le sélection du dossier zay ho an'ny mpianatra zay mieritreritra manao ny préinscription sy hiditra ato amin'ny établissement institut de lettres civilisation et sciences sociales université ny Mahajanga. Sampam-pianarana manamora ny fahafahan'ny mpianatra mirosa avy hatrany amin'ny sehitry ny asa ny fanarahana ireo mention atolotro ny sekoly ho an'ny mpianatra izay mifandray mivantana amin'ny fandraisana an-tanana ny maha-olona. Iverenantsika vetivety ny vaovao ny fitaterana fa fitaterana an-tanety. Tsekena ny fikasana anakorontana sy andrava ny kooperativa fitaterana Kofimady ny birao vaovao. Manoloana ny filazana fa isy fivoriana ho karakarain'ny mpitantana teo aloha ny sabotsy ho avy zao. Ity kooperativa ity izay efa nisy ary nanomboka ny asa sy ny tatitra vahoaka nanomboka ny taona 427 andao rahantsika ny fanampanazavana. Na bifolo taona zany tantanana teo ny 2009-2025 dia tsisy fivoriana mihitsy na indrim-pandeha assemblée générale nefa raha ao anatin'ny statut isa-taona isaky ny efa-taona no mifidy birao fa tsy nisy mihitsy na fividianana birao ary izany hoe efa nandingana mandat be dibe izy zany dia tsisy ninina mihitsy fa rehefa mivory amin'izay zay zao ara-dalàna dia lasa izy mamorona fivoriana mba anakorotana ny ara-dalàna mba tsy haiko inona tiany atongavana hoe le vola fotsiny ve zany hoan'ny amin'ny inana ny atsembohan'olona zay miasa amin'ny Kofimady. Mandeha izy io lainga fotsiny aloha zany ny teny hoe paralysé ny Kofimady mandeha izy io fa saingy niaina be le izy na tompo tômôbila dia be mametraka démission satria le teo aloha mbola voy an'le ana ihany hoe reo tsisy matoa zany zay atao migara makiny vory dikan'izany zay ny ara-pahatsakana. Lafomba vao hafa mampifanolana ny mponina ao amin'ny commune Betsako sy Ambalakidy mikasika amin'ny fananganana ny barrière économique ao Ankazomena Ambalakidy amin'izao fotoana izao. Ity barrière ity izay natao andraisana ny risotolona avy amin'ny fitrandrahana fasika ny toerana kanefa mipetraka amina toerana manasaraka commune Misaroka Antony disadisa ankehitriny. Christian Andriamieri Kolomajanga. Nivoaka tamin'ny fanginana ireo vahoaka voakasiky ny toerana manoloana ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana misahana ny ady fanaovana amin'ny fanjakana teto Mahajanga ny 17 ny volana aprila teo taorian'ny fitsarana ny raharanady ny 4 ny volana desambra 2024 nangatahany be ny tanàna ao Betsako fanafoanana didim-pitondrana navoaka ny fiadidin'ny tanàna ny Ambalakida mikasika ny fananganana barrière économique eto Ankazomena fokotany ny Antana Mifafy commune ny Ambalakida. Anisan'ny malahelo agnatin'ity fokotany ity ndraiky commune Ambalakida. Nitondra 20 taona zao teto.
rango tamin'ny andron-dratsiraka Zafy Albert tsisy ady karaha zao jusqu'à am'izao limite rofy iny petraka avaratra ny ankazomena zahay aty la zay hoe magnaraha lalàna miampy iny zahay lalàna zany araka teneny ray aman-dreny teny fangoronana fokotany roa telo nanomponta tombotsoa ny commune Ambalakida manontolo zay rehetrarehetrindreo alaina misy bongo misy vato misy carrière fasika io ny mila alaindreo e tanimbolinay jiaby vola restourna anivo mila hiditra amindreo mampalahelo zany raha eto amitsika zao lalàna amin'ny andro zao ty mbola hisy olo mahasaky an'izany misy mpitondra mahasaky an'izany eto de jerem-potsiny olo rangaha io zany Sora Baventy milaza ny tsy fankasitrahana ny filazana fa tafiditra ao anatin'ny efitaniny Betsako io sekterany Ankazomena ny aingan'ny fifandirana io nefa no hazavainy lehibe ny district aminay misy lalàna avoaky ny fanjakana gnahafahana mamindra vahoaka ho any amin'ny commune hafa sisy io araka ny fagnazavareo lehibe ny district de milaza fa sisy taratasy nivoaka ahafahana mamindra anay ho any amin'ny commune ny Besako ka aminay eto de tena manome signy zay ny fanjakana amperinasy amizao ka ny hetahetanay tompoko de zao zahay vonahanao sorony ainay sy hagnome anio ny Besako na ino hidona na ino hihatra hamariny ny antota taratasy ara-panjakana zay mbola manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena ka mitoetra ao amin'ny karne fokotany bokinomby lisy mpifidianana ny mahatafiditra ao anatin'ny commune ny Ambalakida io fokotany ny Antanamifafy sekterny Ankazomena io ny zava-magaga ny vahoaka ao anatin'ity raharaha ity samy hita ao anaty schéma d'aménagement communal n'ireo commune roa ireo io toeram-pitrandrahana fasika Ankazomena io izay tsy nisy nanitsy nandritry ny fandaminana ny disadisa fony ny raharaha mbola tsy niakatra fitsarana eo agnatren'izany maro ny zavatra efa mivoavoaka ihany amin'igny trajet misy amin'ny Ambalakida ndraiky Betsako iny ny sakasakana sy ny karazana ka zay zavatra zay nanaovako antsoavo any aminareo indrindra zay nareo voakasika n'izay andraikitra manoloana an'io zavatra io mba hidina ity fotony hijery sy andamina ny toe-java-misy aty fotony olana maro no ateraky ny fifanindrin'ny efitany eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana sy ny fandripalemana ny faraika amby 20 ny volana aprila te ohatra nisy tranga roa no niseho manodidina nyity fokotany ny Antanamifafy ity dia ny fangalarana omby tao ambala sy ny fanafihana raim-pianakaviana mandeha moto vao maraina tsy lavitry ny sampanandalana mampisaraka ny Ambalakida sy Betsako izay mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly Benandrova amin'izao fotoan'izao Tontosan'ny farany herinandro teo ny atrikasa fakakevitra mahakasika ny fanajariana ny tany sy ny ralatany ary ny trano fonina natao matsatra ambony maro ny olana amikasika ny raratany any an-toerana ka maro ireo liana sy nanolo-kevitra anatsarany zay sehatra ny fananantany zay aingo rakotondriana koly fianaratsoa ho fanavaozana ny politika ny fananantany sy fiomanana sady amin'ny fikaonandoam-pirenena dia nanatanteraka atrikasa nandritra ny 2 andro ny farany herinandro lasa teo ny fitelavam-paritry ny fanajariana ny tany sy ny rarantany faritra matsatra ambony fakankevitra ny sokatra ho andrehetra izay makasika indrindra ny fanajariana ny tany ny trano fonenana ary ny momba ny rarantany izay natao tao amin'ny lampan'ny matsatra ambony moa ity natao ity izy io zany dia akanan-kevitra ny olona rehetra hoe inana ny olana setrainareo tao anatin'izay taona maro izay dia inona no sosokevitra hoentina hanatsarana eto zany tsy mbola misy hoe misy vahaolana hoentina ho tsirairay fa tena hoe mbola fakakevitra zany hoe vahaolana avy any amin'ny mponina zany avy any amin'ny isa-tsamba na fikambanana isa-tsokajy ny tanora hoe zao ny vahaolana ilainay amin'ity resaka fananantany ny akamaroan'ny ady teny amin'ny fitsarana dia saika aditany avokoa anisan'ny maro ny misedra olana amin'ny resaka rarantany to amin'ny faritra matsatra ambony misy amin'izy ireo no tsy manana taratasy ara-dalàna amin'ny mahatompony tany azy miezaka mitondra vahaolana makasika an'izany anefa ny eo anivony ny fitelevam-paritry ny fanajariana ny tany sy ny rarantany mba hisorohana ireo olana mateti-pitranga ireo olana moa zany dia tena maro raha hoantsika eto amin'ny faritra matsatra ambony Fianaratsoa dia maro tsika eto misy tany tamin'ny andro vazaha dia misy koa tany province dia misy ny terrain domanial Farazabe izay mbola tsy vita taratasy ara-dalàna dia satria tsika efa matetika efa ao anatiny hoe
resaka fandriam-pahalemana manko amin'izao rehefa tena milamina ny tany dia milosy kokoa ny olona any amin'ny fambolena dia raikitra ny ady-tany satria tany mbola hoe tany faharazana dia tsy tena mbola misotra dalàna zany dia ireo zavatra kely ireo zany tena olana eto dia efa eo moa tolo-kevitra ataony any amin'ny komisiona-ny fananantany any amin'ny teniniera fa ilaina koa ny avy any amin'ny tsikam-ponina mihitsy zany hoe tena zao le zavatra hetahetanay amin'izay olana misy zay dia zay tena zovaka-kevitra. Tsikaritra moa tamin'izao atrikasa izao fa maro ireo lalàna no tokony ho hatsaraina izay maro ireo tsy mifanaraka intsony amin'ny resaka fanajariana ny tany indrindra ny aty an-tampon-tanàna fa eo ihany koa ny tsy fahasahiana mandray fanapahan-kevitra manoloana ireo tsy fanaran-dalàna indrindra ny aty an-tanan-dehibe ka miteraka ady na ady amin'ny fanjakana io na ady amin'ny sampiaramonina ihany koa vokatr'izay tsy fanaran-dalàna izay fotoana moa izao anarenina ireo lesika rehetra raha te hanana fiaramonina mirindra sy milamina any aorindra. Ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androan'ity indray no ndao arahantsika vetivety. Diplomasia voantso teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy ny masoivo frantsay monina sy miasa eto Madagasikara Arnaud Guillois. Fotoana nampafantarana an'ity farany ny fanapahan-kevitra noraisin'ny gouvernemanta ny fanavaozana nilazana fa persona non grata ny tompona andraikitra ray eo anivon'ny masoivo frantsay izay midika fa tsy mety intsony ny mbola hijanonany eto Madagasikara. Anton'izany ny fihetsika everina fa tsy mifanaraka amin'ny sata ananany araka ny fanadiadiana nataon'ny manam-pahefana isan-tsokajiny momba ireo asa fanakorontanana mavoakasika olo-pirenena malagasy sy vahiny. Vondrona Europeanina misy 7 ireo voafantana azon'ny prix Schumann UE izay natolotry ny vondrona Europeanina azy ireo maly alatsinainy 7 aprily 2024. Ity prix ity izay natao hanomezana voninahitra n'ireo olona sy fikambanana malagasy miasa ho an'ireo soatoavina iombonana amin'ny vondrona Europeanina toy ny zon'olombelona, ny rariny, ny fanjakana tandalana ary ny firaisan-kinina raha ny fanazavana. Ampasipotsy Tomasina nisy namakialina ny fiangonana Masinda Pierre Ambodisaina Ampasipotsy ao amin'ny commune ambanivohitra Tomasina. Nendahana sy nalaina tamin'izany ny tabernakla vita amin'ny voamboana. Tsy nikotihany ireo mpanao ratsy kosa ny fanamafisam-peo sy ny vary ary ny fitaovana hafa. Mikaroka ity vatakely ity araka izany ny pino amin'izao fotoana izao. Rova Nambohidratrimo manoloana ny fahamaizan'ny rova afaka maly alina nanambarany ao anivo ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara fa ho raisina ny fepetra rehetra ilaina hanamboarana indray amin'ny endriny maizy azy ity vakoka malagasy ity. Ankoatr'izay manameloko tanteraka ny fandorana ninina natao amin'ny tiare-pirenena ity ihany koa ny fitondram-panjakana ary roso amin'ny fanasazena enjana ho an'ireo olona rehetra voasaringotra amin'izao raharaha izao. Mikasika izay fahamaizan'izay hatrany ao farafangana nitrangana aitrano tao amin'ny fokotany Evato commune ambanivohitra Evato distrikta ny farafangana faritra Tsimotsinanana ny aliny alatsinainy 7 aprily 2024 tokony ho tamin'ny 1 ora. Raha ny fitantarany be ny tanàna ao an-toerana tokantrano ray no ny atombohany afo ary tsy fantatra mazava izay tena antony nahatonga ny firehetana. Vokany misa 12 ireo trano may 7 ireo traboina tsy nisy kosa ny ainana fohy. Ny ariva teo mpitondra moto iray ny vohitsaky ny fiarany lohany tetsy Andotapenaka. Raha ny fanazavana voaray teny an-toerana nikasa isongona ilay moto ka voakasiky ny fiara 159 avy any amin'ny Maki izay nifanena taminy. Ny anjera avy eo ilay moto ka vohitsaky ny fiara taxi be Nambohitra Manjaka nilahatra taminy ihany koa ny lohany. Ligue des Champions rehefa avy eo amin'ny 10 ora alina no tanterahana ny lalao manasadalana mandroso ifandonan'ny PSG sy ny Bayern. Lalao tanterahana ao amin'ny Parc des Princes ary mampiatrano araka izany ny PSG. Indray mbava momba ny maresaka iresa-pirenena hiala ao amin'ny fikambanan'ny firenena mpanondrana petrolina na ny OPEP izay tarihan'ny Riyad sy ny OPEP plus izay hitanan'ny Rosia ihany koa manomboka ny voalohany volana may ho avy izao i Émirats Arabes Unis. Firenena mpamokatra petrolina fa efatra maneran-tany ahoana minisitry angovo any an-toerana. Fanapakevitra tampoka ho an'ireo vondrona firenena mpanondrana petrolina ireo fa indrindra ho an'ny Arabia Saodita anatin'izao krizy arangovo sy toe-karena lehibe ateraka ny ady eo Iran izao. Fanapakevitra izay ampikorontana ny tsena sy ampitombo ny vidin-tsodika maneran-tany ihany koa. Izay ihany koa no entintsika manakatona ny fiarahana amin'ity ality ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ao amin'ny rapitsondray ary veloma tompoko.
Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum Marisa Karazan, Jumina, Mina Meterna. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.